fa miakapantsika tsiraray avy any tokantrano mino isika fa Andriamanitra dia ampianapantsika miarabantsika ny ampitan-dranomasina miarabantsika rehetra na izanaiza misy antsika maneran-tany ary entanitsika mba hifanentana maneran-tany mba hiaino ny tontolo-teny teny galasana vavy fonavenao andray dahoavy benibe manontany anao pastor Intso fa manina ianao mampianatra resaka tontolo arabolo manina tonga dia hoe tontolo arabola mihitsy nataonao loha hevitra toro-teny hovaritsika loany fa manina nomeria raika amby 20 nomeria raika amby 20 toloniko manokana fa ho tafavoaka amin'ny arabola ianao ho tafavoaka amin'ny arabola ianao ary ambarako faminanianao ny fiainanao zany tsy olana aminao tsony manakizay ny anaran'i Jesosy tsy olana aminao tsony eo afaka tsy olana aminao tsony eo nomeniraka amby 20 ary miara-tany an-tendrombohitra ora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena andidina ny tany Edôma dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana raha manontany ahy ianao hoe fa maninona pastor Intso manana mampianatra arabola ianao dia tsotra be rehefa mafy loatra ny manjono olona anankiray dia kivy hatramin'ny fanahy misy olona raha lasana vavy noho ny ady andalova dia ozy izy hoe za tsy hivavaka tsona tsy marina ve zany misy olona satria mafy loatra ny manjono azy dia ozy izy hoe tena tsy tongako tsony any fa tena aoka aloha ireglekely ny fiainako dia zay vao andeha hivavaka indray mieritreritra manko ilay olona hoe avita iregle ny fiainana izy kanefa raha lasana vavy arakaraky ny andalovanao ady vao mainka ianao tokony vavaka tokony fitokena fa ny baiboly aminazy tena lazay ny mazava be mihitsy hoe kivy ny sainy ve so dia kivy ny voany so dia kivy ny portefeuille ozy izy le portefeuille ozy le poketra hoe tena tsy rarany tsony misy karazan'olona neka lasana vavy ny poketra ny tsara dia tsara fa tsisy ao karazana hoe misy karazana olona ny telefona ny tsara dia tsara fa tsisy vola ao atao inona telefona tsara be raha tsisy vola ao anatiny tsareo zay tele atontonony dia mba misy ny vola ao manona manomboka androany ianao tsy karazan'ny olona anarina vola fahatany aveko aloha tsy karazan'ny olona anarina vola fahatany ianao ny anaran'i Jesosy raha lasana vavy rehefa be loatra ny ady andalovanao dia kivy ianao mora ne raha lasana vavy dia rehefa mirehitra ara-panahy ianao dia mora miteny zany eno pastera arakaraky ny andalovako ady vao mainka tena mivavaka mora rehefa mety ny fiainanao fa amin'ny olona tena kivy be reny raha lasana vavy tena tsy hitanjozy atao lasa izy misotrotoaka farany dia gaga ianao nga tsy tivy le manao amenina be am-piangonana dia gaga ianao fa manino tsotra izy kivy izy ary raha misy ady farany zay mafy raha lasana vavy dia anisan'ny farany ady mafy ny ady arabola io ady arabola io raha lasana vavy mampisara-panambadiana io zany ve io ady arabola io raha lasana vavy mahatonga ny olona manao fona io misy olona tsy mangalatra fa ny antony angalarany tsy mihina-kanina ny vady aman-jana dia mangalatra izy misy olona tsy te hivavy tena fa tsy mihina-kanina ny zana dia lasa izy mivavy tena misy olona tsy te hamitaka fa manana olana loatra izy dia tsy maintsy mamitaka izy azonao ve le izy dia zay mahatonga antsika hoe maka fanapa-kevitra hoe andao kristianina ampianarina momba ny tontolo arabola amin'izay tsy mandalo ady arabola
tsony mandrakizay amena. Rehefa ny olona no tenena hoe ianao ane andresy ianao amin'ny ankonanao dehibe manao amena, ananankonana salamy ianao, ankonanana tsara ianao, dia efa zany tenena dia ny olona rehetra hoe tena mety kosa zany mihitsy ny tena pastera. Rehefa ny olona tenena hoe salama ane ny ara-panahinao dia tena zany mihitsy ny tena pastera. Aheriny ianao amin'ny ara-panahy, aheriny ianao amin'ny ara-tokantrano, zany mihitsy ny tena fiangonana. Fa raha vao miteny ianao hoe aheriny ianao ara-bolo dia misy aminazy hoe tsy io fa manina. Zany hoe ny olona zany tsy avelan-dalo ady ara-tokantrano, tsy avelan-dalo ady ara-panahy, fa avelanao andalo ady ara-bola. Reraka ny olona no lara. Manoka androany tena hianatra ianao dia tsy andalo ady ara-bola zany tsony ianao. Fa fampidian'izay mila mahalala ianao tontolo ara-bola, mila mahalala ianao tontolon'Andriamanitra momba ny tontolon'ny fitahina sy ny fanambinana ary tontolo ara-bola sy ny harena. Amin'izay izay lavaka tafiditra ny olona tsy mahatafiditra anao, ary izay lavaka mahatafiditra anao tafavoaka ao ianao. Manonona ady fa izy sy mary atao mpitoerana ity ho tafavoaka mitrosa ianao, ary ananambiampy amin'izay ianao amin'izay manampy ny olona manodidina. Anampy olona ianao, anampy olona ianao. Garasy anabavy tsy afaka anampy olona nefa ianao raha tsy mandresy. Zay teneniko hoe ianao dia andresy ara-bola. Teneny mafy be andresy ara-bola hoe ary na iza mahazo hoe tsy ara-panahy ny ara-bola laza aminao miantraikany amin'ny ara-panahy io. Mahasosaina hoe hifady alina tsy fidy ny nova ndrifiherinandro. Amin'ny voalohany anao mody teny hoe anenina fifadikana fa milaza aminao reraka ihany ianao farany. Ilaza ianao farany hoe tena tsy marina ilay tenin'Andriamanitra fa tena tsy mitahakory Andriamanitra. Andriamanitra nefa tsy mitsahatra amin'ny tany olona fa ny olona tsy mahay mandray. Garasy anabavy, rehefa milamina ny ara-bolanao dia efa misy karazana ady tsy andalovanao tsony. Tena menina mafy. Dama garasy anabavy, 20% ny mamaritra ny ara-bola dia mitoetra. 80% is all about the behavior. Fitondratena. Roapolo isan-jato sisa hoe fidiram-bola, ny fampiasana vola amin'ny fahalalana. Fa ny 20% isan-jato mamaritra ny ara-bolanao dia ny toetranao. Teneny hoe toetra hoe, teneny hoe fitondratena hoe. Fantatrao ve garasy anabavy fa misy olona mikarama 30 millions par mois fa izy menakavy mbola mandalo olona na ara-bola ao an-trano, mbola lasa tafiditra trosa nefa 30 millions par mois. Ary misy olona ndraika fa atambatra ny karaman'izy mivady dia 1,5 million nefa ka izy mivady tsy manana olana ara-bola. Io zany garasy anabavy ino tsara tsy miankina miditra aminao io fa toetranao voalohany. Ahoana ny toetranao eo anatrehany vola? Asa rehetrrehetra koa ianao hoe rehefa pino zany dia tsy manana olana ara-bola tsony zany. Diso zany mpanjaka faharotoko faefatra ahitanao lehilahy anankiray izay izy dia mpianatry ny mpaminany, zanaky ny mpaminany izy. Fa rehefa maty izy dia zao teneny vadiny hoe rielisa mpaminany io manana olana be izay mianakavy ankehitriny. Fa fantatrao ve fa lay mpanomponao, fantatrao fa lehilahy tena natahotra an' Jehovah izy, tena teny mihitsy ilay vehivavy hoe lehilahy natahotra an' Jehovah izy tena lehilahy natahotra an' Jehovah. Fa zao rehefa maty izy dia lasa betrosa be zay zao dia hoavy zao tompon-drosa ozy izy akako zanako mirahanareo atao andefa. So nena mieritreritra hoe zany efa be dia tsy mandalo olana zany. Garasy anabavy eo mitandremy fa ty
vady olo mihitsy ny jiovavy olombelona hoe lela matahotra ny Jehovah fatria io any lehilahy be vehivavy a io any lehilahy be rehetrarehetra io lehilahy be zao be non lehilahy tena matahotra ny Jehovah fa izao namela trosa ho amin'ny vady aman-janaka trosa zany hoe misy karazana olona tena be fa manana problème amin'ny ara-bolona tena pino mety ka mavavaka izy tena mangovogovotra rehefa mitovy filazantsaka izy tena wow mety tena olona tena mazoto manao asan'Andriamanitra fa manana olana ara-bola satria inona ny antony ny resaka tontolo ara-bola tsy resaka hoe ohatrin'ny olona miaka-panahanao tsy resaka hoe ohatrinona fidinam-bolanao fa ny voalohany indrindra dia hoe inona ny toetranao ohatrin'ny ahoana ny toetranao fa na dia manana 30 millions par mois ianao afaka ny mbola manana trosa ianao fantatro hoe eto amin'ity fiangonana ity zao raha mahazo 30 millions par mois zany ianao ay ho tonga anao aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy apiditra be dia be ane ianao fa tadidio tsy resaka fampidirana io tena ekeno kaiky tsy resaka fampidirana io dao tsika maky baibolitsika Luka toko fa 10:10 andiny faraka ambin'ny folo hatramin'ny faraka amin'ny telopolo it's all about it's all about your behavior Luka toko fa 10:10 andiny faraka amin'ny folo dia vakitsika hatramin'ny faraka ary hoy Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy ary hoy ilay zanany tamin'indray raiko omeo any anjara fananana tokony ho any dia nozarainy tamin'izy ny rahalahy ny fananany ary ny afaka kelikely dia nangolo ilay zanany ny fananany rehetra ka lasa nakany-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany ary rehefa laniny avokoa fananany rehetra dia nisy mosara mafy tamin'izany tany zany ka nahanty izy nanina one talohan'ireny nahanty nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy dia nandesika niankina tamin'ny tompotany anankiray tamin'izany tany zany ary dia nirantany an-tsany hiandro-kisoa ary sarotsy ny ame mikibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy misy nanome azy ary ranolodiny say dia hoy izy indrisy maro ny olona karaman'ny raiko manakana be dia be fa izao kosa maro mosareto iaika dia mody any amin'ny raiko ka nao amin'ny raiko efa nanota tamin'ny lanina sy eo teo anatrenao ka tsy mendrika atao hoe zanaka intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao dia niaika izy ka nakany amindray fa raha mbola lavitra izy dia tazandray ary nonena azy izy ka niazakazaka dia namina vozo sady nanoloka azy ary ilay zana nanao tamin'ny hoe raiko efa nanota taminao nanota tamin'ny lanina sy teo anatrenao ka tsy mendrika atao hoe zanaka intsony dikantsika andiny fa 10:20 fa tany an-tsany zananamatoa nononody izy dia ka mby teo akaiky ny trano dia nandray zava-maneno sy dia ary lay niantsony ankizy lahy anankiray izy ka nanotany azy izay antony zany zavatra any ary hoy ankizy lahy tamin'ny tonga rahalanao ka namono zana-pombona fany raha ianao satria efa tafavelona somatsara ato aminy izy andiny faraka amin'ny telopolo ary olo ray taminy anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako tantaran'ilay zanakadala sy ny rainy ary ilay zanaka ely no etsika eo raha mandinika ianao dia makasaka tontolo ara-bola sy arena izy eo izy tomantsika fampianarana mba hahatonga anao tsy ho rava fiainana manak'izay amen inona ny zavatra nitrany ndray andro nisy jorelina neny tao an-tsain'ilay zanakadala dia nietsika ny jorelina azonao hoe dikany hoe nietsika ny jorelina nietsika zany ny adarana dia ozy izy mantsy raiko zao a meo anaty daholo ny fananako rehetra dia nangolo ny fananany rehetra dia rehefa nangolona ny fananany rehetra
dia niteny tamin'ny zokolay izy toaka tsy andeko io zay ny zokolay za tsy andeka dia ozy izy tsira ve tsy andeha toa tsy andeha izy dia zokola tsy andeha ka ay eo zany toa ozy izy sady hitako eto le pozy dia lasa izy mivoaka ny trano dia mety ny daholo ny fananany rehetra vao nivoaka izy dia sura mihitsy ary nataony voalohany zao ny antsony namany ahoana atao fa ato daholo ina daholo filaza anazy goby parotsa kasoka ina daholo ny filaza azy da namana koa moa vao nahita hoe tonga dia anyamo le zavatra tonga dia nanaraka daholo da rehefa mandeha tany izy dia nanao fiainana vola be nety nivoaka tao a fa nanao fiainana be izy dia rehefa mandeha teny le fiainana be dia be a lany any le vola ino tsaka amizay fa sitona fampianaka antsika rehefa niaika le zanaka adala zany dia ny tao anatiny tao dia izao manomboka izao a tsy mila olona mibaiko tsony ahoanao izy izy manomboka izao a tsy mila olona mibaiko tsony a tsisy baiko anantsony ao fa zay tiako io tonga amile hoe ce que j'aime c'est tout ka lasaka navavy zay toetraka za ozy izy tsy mila olona mibaiko tsony zao aleo andeha zay anako rehetra dia metiko daholo dia lasa izy dia be vola anony abetsahany volako dia nanana fahatsapana izy hoe aleotsika aloha hifaly a fa tsy olany eo fika tamintsika nefa nanao an'izany vao mahazo volona dia kitikitianao foana galana kely anao aloany dia velona ndraiky apitso angalana ndraiky olo apitso dia galana kely dia mieritreritra foana ianao hoe tsy olany io dia kitihana foana dia efa matonga saina dia nitsega amizay eo vao mitadotapaka lalana sampanagatana fa fita amitsika efa foatra zany ohatra mikitika foana dia ohatra ny tsy tonga saina mieritreritra tsika fa rehefa misy opératanana dia tsy mety alany hoe tsy mety alany be dia be eo ka lasaka nabava pirofo mety alany ne zanaka dala nisy zany dia hoe aleo aloha hifaly aleo aloha tsy asina resaka zavatra fafy tsy asina resaka rafitra zany tsy asina dada miteza antsony tsisy miasy zany fa aleo aloha hifaly amin'ny manaraka afaka mbola mahazo vola foana fa zao aloha sy tombay aloha hoe sady midehadeha kely raha tanàna tiamomby vola do ina daolo ianao aleo zay tianao rehetra fa zany mandoa azy zany ampiana ina koa zay fotsiny ve ampiana nga zay ve nyfanao amle izy satria mieritreritra hoe tena manana dia tsy olana inona ndraiky toetra lay zanaka anankiray neny le zanaka anankiray ndraiky tsy milaza mihitsy izy hoe ty andadana fa izao efa miteny le zany hoe andao tsika andeha dia miasa tsy andeha tsy andeha fa manaiky aleo zahay tao midady dia manaiky foana miteny ny dada sy manaiky ny rafitra dada eto hoe manaiky bety foana aleo zahay eto aleoko manaraka ny rafitra dada satria nahoana lay zokony efa mba matomaritra kokoa dia malala hoe mato dada na angonarena be dia be a dia mety zany ny ataony dada azontsika tsy raray avy mato dada na angonarena be dia be dia mety zany ny ataony dada ka izao aleoko miafy etaony dada dia aleoko manangam-piaina ny etaony dada dia aleoko manaraka ny rafitry dada amin'izay rehefa tsy otsony dada dia mba milamina amin'izay koa zay mianakavy dia mitsara ka lasaka raha teo afaka amin'ny araboly ianao dia tandremo toetranao voalohany indrindra tenao amin'inona mafy be
tandreny sao dia manao toetra ilay zanaka dala amin'ny anaty fa 10 volana novambra zao tena hiditra randala antsika fa be dehibe ka lasaka nabavy ny olona mandray vola be androany fa lava fiainana afaka teny volana ny rafitra ka lasaka nabavy mbola natao tontolo akabola dia izao aleo foana misy rafitra rano tena menina mafy be raha mbola resaka tontolo akabola ny resana dia izao aleo foana manaraka rafitra tsy maninona mihitsy tsy manao ohatra ilay zanaka anankiray tsy ilay zanaka dala fa ilay zanaka anankiray manaraka ny rafitra ny lehibe tena keno akaiky hoe manaraka ny rafitra ny lehibe hoe manaraka ny rafitra ilay tompon'ilay volo nanaraka ny rafitra ilay tompon'ilay nahavita nanangona satria matoy nahavita nanangona dia marina zany ny anazy matoy nahavita nanangona dia mety zany ny anazy ka lasaka nabavy tsotra ny afana zakako aminao androany raha te ho tafavoaka amin'ny agabola ianao dia tsy maintsy nyrafitra ny raitsika ny an-danitra no arahantsika tena menina mafy be tsy moa ilay rafitra be dia be kristiana kehitriny manao zanaka dala za tsy tiako mihitsy zany hoe fepekany zany fa manina fiangonana no amaritra ny agabolako fa manina baibolina amaritra ny agabolako baiboly io nefa tamin'ny roarivotona io resaka tamin'ny roarivotona so nefa 2020 ko manina io nga io efa tamin'izany ka nisy banky nga tamin'izany nisy azao ka lasaka nabavy tadidio zay zavatra zao zanaka dala manao izany lay andriamanitra tompony tany sy ny lanitra lay andriamanitra miteny hoe ainy volamena ainy volafotsy izy mahalala ny fomba fitondrana ny arabola mare avy ianao fantazo zavatra zao raha vao miala amin'ny système man'andriamanitra ny arabolantsika dia vadika zanaka dalantsika ny tombony amin'ilay lehilahy tao amin'ny ray dia tsotra be tsy izy ny mahay fa ny ray ny mahay ny sécurité na hoe ny fahalemana nomeny ray azy no mahatonga anazy mbola mana ozy ny ray mantsy anazy zay anakony dia anao daholo ahoana ny ahatonga ny hoe zay amin'ilay ray dia amin'ilay zana daholo tsotra be rehefa manaraka ianao ny rafitra apetraka andriamanitra momba ny tontolo akabola dia miomana ianao andeha ho azy ny akabolanao mandeha ho azy satria ianao miaina eo ambany elatry ny rainao fa rehefa manotonga kosa ozy ianao hoe za zany tsy anao fa maninana anao zay tenen'ny baiboly fa maninana asaina manome fa maninana anao fafolo-kareny fa maninana asaina manoana asa an'andriamanitra tamin'ny ena zao tsika resaka manokana ny partenaire hoe mikasaka manokana zay atonga n'olona vaovotsy dia ilazana fa maninana anao an'izay tadidio fa vao manao an'izay ianao dia manao toetra ny zanakadala ianao ilaza hoe andriamanitra ao meo anazy ianà dia aleo za no andeha dia aleo za hiady reny amin'ny fiainana ary zany mahapotika fiainan'olona be dehibe raha vao miala ianao ao ambany elatry ny rainao dia miomana fa tsy atsangam-piainana mihitsy ianao lay tokana mandanitra ao mahay système magabola rehetra izy mahay fanao azy ary matoa izy miteny aminao dia te hanampy anao izy zany tsy mahafinaritra le teneny indraindray ianao ka mandinika indraindray ianao ohatra ny alay-pananaraka le atao ny zanaka dala nefa tsy mandinika zany tena misy foty aona kosa hoe aona kosa aleo ngamba masina boty kely anankitelo aloha avy tamin'ny telefony le atao azore zao malaza karasaka nabavy zany ny azakazana amin'ny fiainana ny toetranao mila amboarinao tena mena mafy tsara ho amin'ny tontolo arabola ny toetranao mila amboarinao amin'ny anaty fa 10 volana oktobra moa tena hitralana fa 10 volana novambra tena meka exemple be dehibe ary inoko fa hanampy antsika tsarara avy ary nasako antsika
mokosian-tanina reny fa tena sarobe nizavatra hozaraina amintsika tsararay avy io ka laskarabavy Andriamanitra mahalalana io ateny kelokaikino Andriamanitra mahalalana io matoy izy miteny aminao zavatra anankiray dia fantanao inona vokany tandremo manomboka androany sao dia hoe za tsy te halala zany za tsy hanome zany za no fiainako io akamoatra tsotra hoy izy ianao fiainako io za azoko lo volako sao dia zay ampiasaiko azy ka laskarabavy tadidio ty zao zakako aminao amin'ny egany tsy volanao io aianinanao amena amin'ny fotoana ianao ahatakatra le zavatra ho zakako aminao amin'ny anaty fahafolo volana novambra dia hisaritra io amin'ny fiainanao dia hitombo amin'izay tsy olana aminao tsony io mahatonga ny akabolamolana amin'ny fiainan'ny olona dia izao satria le akabola volana fa tsy volan'Andriamanitra fa Andriamanitra ka laskarabavy tsy manana olana arabola raha vao manaiky ianao tsy volako io fa volan'Andriamanitra dia manomboka eo tsy hanana olana arabola tsony ianao satria n'Andriamanitra io fa tsy ianao iza ny afaka hiteny amin'Andriamanitra Andriamanitra omeko olana arabola mbola tsisy ohatry zany ianao possible ve zany amarana ny afatra androany rafitra Andriamanitra raha tianao ny tsy ho zanaka dala rafitra Andriamanitra ny fahamarinana ahoana tsara avereny fandroa raha tsy tia ho zanaka dala dia rafitra Andriamanitra ny fahamarinana raha ohatra ka nanao zanaka dala ianao tena tsapanao tena diso ianao tamin'ny fitantanana ny volanao tena diso ianao tamin'ny zavatra nataonao tamin'ny agabolanao manasanao ny mahendreny zanaka dala dia miverina tany amin'ireny fa raha tsy izay izy adalatra amin'ny farany azonao manomboka andao napakevitra tompo zay asainao ataoko izay kely fanalahidy ary aleo voafefe toy izay malalaka loatra zany zao hitanao raha vao zany tenena dia ray momanao amena aveto fandroana aleo voafefe toy izay malalaka loatra mbola tsy mahaino ny tamenina araka tokony izy aby tsy ny amena amin'izay télévision raha vao resaka tontolo arabola aleo voafefe toy izay malalaka loatra aleo voafefe ahoana tsara afereny fandroana raha vao resaka tontolo arabola dia aleo voafefe toy izay malalaka loatra amen ny olana dia izao ho avy ny fotoanan'ny mosary ianarantsika fotoana manaraka izay alaty fahafolo ny volana novambra rokisetrana reny anasako atsika rehetra nany amin'ny fito sasany nany amin'ny folo maray na ny tolakandro riva amin'ny sasany menteresianao veny izy tena menteresianao veny izy aveko fandroana ny resaka tontolo arabola dia mifamatotra amin'ny toetra inona ny toetranao misy karazana fitondratena mandrava arabola ary misy karazana fitondratena mahatonga anao lasa fitahiny aleo voafefe toy izay raha io makasitraka anao manokana zay ny fahasoavanao ampianaranao zay androany ateboka tsotra be lehibe tokoa ny olona reraka ny ara-panany satria tsy nahay nitondra ny arabolana izy tsy mahalala ny tontolo arabola izy dia nyrerahany fahavalo ny ara-panany sy ny fontsy ny fiainany tamin'ny arabola manana tombony manokana izay mianatra tontolo arabola kehitriny mba tsy atonga anay anana olana amin'ny arabola amin'ny ho avy raha eo vavaka manokana aoka zay rehetra mandray teny aka fanapa-kevitra androany anaiky hifentenana izy anaiky hofehezina ihany koa izy ary anaiky izy anao tahaka ilay zanaka hevy tao an-trano ny ray anaiky ny rafitry ny ray dia misaotra tompo fa fahasoavana lehibe ho anay ny afana mandray azany afatra zany ho tahina ny tsiraray avy zay nandray ny afatra na neto amin'ny roxy na ny tokantrano na zay mijery amin'ny Facebook rehetra any apita-dranomasina
sy manerana ny Madagasikara ary manonona hotahina mihoatrany ny tsiraray avy, hotahinany ny poketra ny tsiraray avy, hotahinany ny asa ny tsiraray avy, hotahinany ny tana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy satria manomboka miova ny fiainany, miova ny fitondrantenany ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zany vavaka zany sika rehetra na hoe amen. Mazava-bola tsara ve ny afatra? Te afamafehoan'i Jesosy.